Fa ho fitsinjovana kosa moa ireo vahoaka mandeha tongotra dia ho asipana ireo totoabato eto an-drenivohitra ka natomboka tamin'ity androany ity ary ny fanamboarana ny totoabato nambondrona sy ny totoabato n'Antaninarenina. Raha nomena fahafaham-po ny filohan'ny delegaziona manokana ny vahoaka malagasy izay mampiasa ny fiara fitaterana dia an'ireo 570 malagasy izay mpandeha tongotra indray no mahazo ny anjarany. Manomboka androany araka izany ny fanamboarana sy fanavozana tanteraka ny totoabato etsy Antaninarenina sy ny ambondrona. Ny filohan'ny teteza mita araka izany no miantoka ny lany rehetra ho an'ireo fanamboarana ary ny orinasa Colas kosa no mikarakara ny momba izany. Nareo aponina eto ambondrona raha toa zay tery apita tery Antaninarenina dia mifampitazan-davitra isika fa zao kosa zay tonga ety dia mifanakaikitsika koa miaraba nareo rehetra ety ambondrona tomplavy lala miakatra tokoa ny fiainana satria raha ohatra ka nidiny zay teo dia tonga tafiakatra ary tonga eto ambondrona atao Colas Topovavy. Diky zany fa tsy maintsy tafiakatra sika, tsy maintsy miakatra ary tsy maintsy miakatra amin'ny firenena atao Colas Topovavy. Nanao dia be midina ny totoabato n'Antaninarenina ary niakatra indray ny totoabato n'Ambondrona ihany koa ny filohan'ny teteza mita miaraka tamin'ireo tompony andraikitry isan-tsokajiny isan'izany indrindra ny filohan'ny delegasion'ny tanàna n'Antananarivo. Ezahana hofitaina ao anatin'ny fotoana fohy ny fanavozana ka amin'ny andron'ny vehivavy dia ny fahavalon'ny volana Martsa no tanterahana ny fanokanana azy.